tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery hiarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy raha manaraka izao fandarana izao isika fifaliana ho ahy hatrany miaraka amintsika ary androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mpihainy vavaka no lohatenin'ny toriteny izay hoentina amintsika mino fa alianantsika rehetra ny afantatra n'izany hoe Andriamanitra dia mbola mihaino ny vavaka izay asandrantsika ka andeha apetratsika operatran'Andriamanitra izany dindinika izany andeha hivavaka isika Andriamanitra ray be fitiavana ny an-danitro misaotranao indray izahay raha mbola manana izao tompontsoa izao dia ny hiara-mianatra ny teninao taio izany teninao izany mba hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra ary aoka ny fanahinao masina no hanomana ny saina sy ny fo mampananay mba hahazoanay mandray tsara ny teninao dia mamindrafo ary mamela ny elokay satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany amen. Ry havana misy tokosy andiny anankiray izay mora tadidiana izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:2 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ry mpihaino vavako ianao no hatony ny nofo rehetra. Andeha averiko indray mandeha izany tokosy andiny fohy tsotra sady mazava izany hoy ny voambara hoe ry mpihaino vavako ianao no hatony ny nofo rehetra. Izany no anarana ilazan'ny mpanao salamo indray ny Andriamanitra izay tompontsika, ilay Jehovah Andriamanitra mpaharo izao rehetra izao, ilay Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, io Andriamanitra izay namorona tongotra mantanana antsika rehetra io dia Andriamanitra lazain'ny mpanao salamo hoe mpihaino vavaka. Moa tsy mahalianantsika tokoa ve izany hoe ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mandre, manongila tsofina ary mihaino ny vavaka izay ataontsika. Ao amin'ny testamenta taloha dia misy porofo maneho an'izany hoe Andriamanitra tokoa dia mihaino vavaka, ohatra ny amin'ny Hana izay nitaraina tamin'Andriamanitra tamin'ny ranomaso mba te hananjanaka ihana ary tamin'ny fotoana izay nahapety izany dia namaly vavaka Andriamanitra. Rehefa nitaraina tamin'ny ranomaso ny vavaka tamin'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao i Hana renin'ny Samuel dia teraka soamantsara ihana ary tena antsoiny hoe Samuel no anarany. Mba fantatritsika moa ny dikany atao hoe Samuel, ilay fototeny hoe Sama izay midika hoe miaina, dia izany mihitsy no anaran'ny Samuel ary ny dikany dia hoe Andriamanitra no miaina. Ao amin'ny testamenta vaovao koa dia mahita porofo ny amin'izany hoe mihaino vavaka Andriamanitra ary manatanteraka izany amin'ny fotoana mety. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:20 koa dia ahitana
ny tantaran'ireo mpianatra niaraka tamin'ireo vehivavy maro ireo zay nanaraka an' Jesosy hatramin'izay nivory tao amin'ny toerana anankiray izy ireo ary dia voambara amin'io asan'ny apôstôly toko voalohany 7:20 fa naharitra ny vavaka izy ireo mandra-pahatanteraky ny teny fikasan'i Jesosy nanao hoe handrotsaka ny fanahiny amin'ny ireo mpianatra ireo izy dia tanteraka tokoa izany eo amin'ny voalazany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta mamaly vavaka Andriamanitra ary mpiainy malala izany ary mbola mihaino ny vavaka izay ataontsika izy. Ao amin'ny Mateo toko 7:17 ka sy ny 18 dia misy fanambarana mazava mihitsy hoy izy Jesosy hoe mangata dia omena ianareo, dondony dia voana ianareo ary sokafana ho anareo mihitsy ny varavaran'ny lanitra handrotsahany ny fitahiana ho anareo. Ao amin'ny Jeremia toko 7:20 koa dia milaza koa Andriamanitra hoe ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko dia hihaino anareo aho. Mahafinaritra ny teny fikasana izay ambaran'Andriamanitra izany dia ava-malala isany fa rehefa miantso azy isika ka mandeha eo aminy mivavaka aminy dia mazava ny valiteny ataon'Andriamanitra eto hoe dia hihaino anareo aho. Ao amin'ny Isaia toko 5:20 koa ka ny 4:20 dia mbola manamafy zany fanambarany Jeremia ampaminany zany izy hoe raha tsy mbola miantso azy izy dia hamaly aho ary raha tsy mbola miteny izy dia hihaino aho. Hitatsika amin'izany ary fa hay zany ny ao am-potsika sy ny ao amin'ny eritreritrintsika raha mbola tsy miloka ny vavaka akory ny vavakintsika ny fontsika miteny eo anatrehan'Andriamanitra dia efa mandre ary mahafantatra izay ao am-potsika Andriamanitra. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho. Raha mbola tsy miantso sika dia efa hay Andriamanitra efa mamaly sahady. Ary raha tsy mbola miteny akory azy sika dia fantany ny ao am-potsika. Moa tsy mahatarantsina ve zany dia ava-malala isany ary manome toky antsika fa hay eo Andriamanitra io dia mandre ny fitarainantsika, mahafantatra izay manjoantsika, mahita ny ranomasontsika mirotsaka eo amin'ny takolantsika. Eny ilay Andriamanitra fitiavana dia mahafantatra ny momba antsika rehetra. Na dia mbola tsy miteny akory aza ny vavantsika, na dia mbola tsy manonona ny vavaka akory aza ny molotrotsika, dia efa fantany ny momba antsika rehetra. Fa andeha apetratsika ny fanontaniana hoe inona sy navy ny fepetra izay ambarany ny tenin'Andriamanitra hoe ilaintsika ho fantatra mba azahoantsika valim-bavaka. Rehefa mangataka ny ankizy ao an-trano, mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreny dia tsy voatery homena avy hatrany avokoa izy ireny, fa ny ray aman-dreny dia mahafantatra izay mahasoa. Raha hoy ilay ankizy kely hoe izaho dada mba hividiano basy fa tena ilaiko hitofirako vorona ohatra, dia hoy ny ray aman-dreny mbola tsy sahaza anao zany, fantany fa mbola tsy mety aminao, dia tsy hividy an'izany mihitsy ilay ray aman-dreny. Mety ny ankonanao an-trano no tofiriny eo. Hitatsika amin'izany fa ilay ray aman-dreny zany dia mahafantatra mihitsy izay mety amin'ny zanany. Ka andeha ho jerentsika ireo fepetra
zay ambarany ten'andriamanitra izay ilaintsika ho fantatra mba ahafantarantsika ny hoe rehefa inona no misy ny vanim-bavaka. Ny antony voalohany a dia voambaro amin'ny Isaia 7:15 sy 2 dia ny momba ny fahotantsika. Andeha movaka itsika izany. Hoy ny vavaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ino ny tanan'ny Tompo tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Mazava zany ny fanambarana eto ry hava-malala isany fa ny fahotantsika no mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika ka dia tsy miaino izy. Io fahotantsika io zany dia mila hibebahana izy io, mila hitsorana eo anatrehan'Andriamanitra fa manakana ny fitahian'Andriamanitra. Isika ihany no manakana azy, isika ihany no manakatina ny varavaran'ny lanitra tsy androtsaka ny fitahiana amintsika satria miaina ao anatin'ny fiainam-pahotana isika. Noho izany dia ilaintsika ny mibebaka amin'ireny fahotantsika ireny. Antony faharoa koa dia hoe mila mifamela heloka isika. Ao amin'ny Jakoba 5:20 dia hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ny fiasan'ny vavaka ataon'ny marina dia tena mahery. Izany io vavaka izay ataontsika io mba hahatonga azy hanan-kery, mba hahatonga ny vavaka izay tononitsika ho valian'Andriamanitra. Mety misy tsy salama ohatra, mety misy zavatra manahirana atrehintsika, dia aoka hifamela amin'ny namantsika isika. Raha misy manana adina, misy manana lahelo, dia aoka hifamela amin'izy ireny isika. Andanatsory ny fahotantsika na ny zavatra tsy nentina ataontsika fa rehefa mitahiry ny lolo-po ao am-potsika isika, rehefa mitahiry ny alahelo amin'ireny zavatra tsy nentina ataony namantsika ireny isika, na izy nanao zavatra tamintsika na isika nanao zavatra taminy, dia manakana vavaka tsy hanan-kery izany. Lasa tsy manan-kery ny vavaka ataontsika satria mitahiry fahotana ao am-potsika ary tsy mifamela heloka. Ny antony fahatelo ihany koa dia mila mino sy mahatoky isika. Mila mino sy mahatoky an'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Hebreo 12:9 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Haikio zany mila mino an'Andriamanitra isika. Tena mino an'Andriamanitra ve isika? Tena mahatoky azy ve isika? Rehefa manatona azy isika ka mivavaka aminy dia aoka re hatoky amin'ny fontsika rehetra. Aoka ino izany Andriamanitra izany isika. Ary ny finoantsika dia hoe Andriamanitra mamaly soa, Andriamanitra dia miaino ny fitarainantsika. Zava-dehibe zany le hoe mino sy mahatoky rehefa manatona an'Andriamanitra isika. Ary rehefa mivavaka sy mitaraina amin'Andriamanitra isika dia antony fahaefatra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona 5:13-7:12 dia izy hoe ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako
dia hataoko izany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia hataoko izany. Ry hava-malalisany, rehefa mivavaka isika dia Jesosy mihitsy no milaza hoe ataovy amin'ny anarako, tahaka an'ilay hoe manoratra ka misy signature ery ambany ery, izao zavatra soratako izao dia amin'ny anarako, de soratana asiana ilay signature. Ohatran'izay mihitsy zany mba hampanakery ilay taratasy, mba hampanakery ny vavaka izay ataontsika ohatra, araka ohatra nataontsika teo, dia hoy Jesosy hoe ataovy amin'ny anarako. Jesosy ilay Andriamanitra zanaka manana fahefana, ary dia izy no hangataka am'raintsika mba hamaliny ny vavaka izay tonoantsika. Mangataka amin'ny anaran' Jesosy. Antony fahadimy dia ny hoe mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe mihitsy izay fahavatarantsika an'izay. Jesosy raha nivavaka rehefa tao amin'ny sahan'i Getsemane, nanoloana ilay kapoaka mangidy, dia ny fahotan'izao tontolo izao izay entiny teo antsorony, dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy amin'ny maha-olona azy, amin'ny maha-olona feno azy, dia nahatsiaro fa mavesatra izao hitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Dia hoy Jesosy hoe raha sitraponao, raha mety ianao ry Andriamanitra raha eo, dia asory amiko ity kapoaka mangidy ity, asory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izany voalaza ao amin'ny Matthieu 8:20 izay mitantara izany fanandramana faraparany ny fiainan'i Jesosy izany. Ry hava-malalisany, izany koa no ambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:5-9 ka samy 5 manao hoe ary izao no toky hananantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahntsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika. Tena zava-dehibe zany no mahafantatra ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataka zavatra araka ny sitrapony. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mifanaraka amin'ny teniny, izay mifanaraka amin'ny didiny, izay voambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka ampianarany antsika ny fahamarinana. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahamarinana izay ambarany ao amin'ny teniny, dia ireny ny sitrapony. Ny didy izay ambarany amintsika ao amin'ny didy folo, dia ireny ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika izy. Zava-dehibe zany ry mpiaino malalisany ny afantarantsika an'ireo zavatra dimy ireo izay andenge averintsika. Ny antony voalohany dia hoe isika mahafantatra fa mpanota isika ka dia miaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, mibebaka ny amin'ny fahotantsika. Antony faharoa, mila mifamila heloka koa isika, fa izany no manakana ny fitahin'Andriamanitra tsy hirotsaka, mahatonga ny vavaka izay ataontsika tsy hanan-kery, aoka hifamela isika, satria ny voalaza hoy izy hoe fa ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Rehefa mifamela heloka isika, mifampibebaka isika, dia lasa manan-kery ny vavaka izay ataontsika. Ny antony fahatelo dia ny hoe mino sy mahatoky azy isika. Tsy mety mihitsy ny hoe mivavaka kanefa tsy mino ary tsy mahatoky an'Andriamanitra, fa mila mino sy mahatoky an'ilay Andriamanitra isika. Ary
ilay hoe finoana sy ny fahatokiana azy dia mila fahazotoana satria izay mihitsy lazay ao amin'ny hebreo izay nivakitsika iny hoe ka mazoto mitady azy mila fahazotoana izany fangatana amin'Andriamanitra izany. Ary ny antony faefatra dia hoe tononona amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy mihitsy no manana fahefana manome ny fahefana eo anatrehan'Andriamanitra manome ny fahefana an Jesosy mba hamaly ny vavaka ka dia hoy izy hoe angatao amin'ny anarako. Ny antony fahadimy dia hoe mangataka araka ny sitrapony. Moa tena sitrapon'Andriamanitra ve ny vavaka izay ataontsika mifanaraka amin'ny sitrapony ve izany zavatra angatantsika izany? Ve avy malala izany. Andeha ho fehizitsika izay voambara rehetra teo. Ao amin'ny Hebreo 4:9 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koraoka isika hanatona ny seza fiandihanan'ny fahasoavana amin'ny fahatokiana mba azahoantsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny fotoana ilana azy. Mahafinaritra izany fanambarana izany. Fa mila manatona ny seza fiandihanan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahatokiana isika. Eny ao amin'ny obolana 5:20 koa ny 9:7 dia izy hoe lavitra ny ratsy fanahy ny Tompo fa ny vavaka ataony marina kosa no henoiny. Moa mba isan'ny olona marina ve isika? Ry ava malala izany indrindra ny tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny ahatonga antsika ho olona mandeha amin'ny fahamarinana marina sy mahitsy eo anatrehany. Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raiso ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana Jesosy dia izy no fo fahamarinana ho anao. Hotain'Andriamanitra anie izany dinidinika izay nataontsika androany izany ka mba ho zava misy eo amin'ny fiainantsika tokoa ny hoe Andriamanitra mpiainy vavaka ho hamaly ny vavaka rehetra izay ataontsika ny izy. Ary ireo fepetra izay no lazai ny teniny teo dia ampiaro eo amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra tsy mba manadino antsika izy fa manongilana ny sofiny mandre ny fitarainantsika ary vonina hamaly ny vavaka izay ataontsika izy. Hotain'Andriamanitra n'izany teny izany ary ho feno ny fahasoavany ka hitondra fiainam-baovao antsika rehetra. Andeha hivavaka isika hamezantsika izao dinidinika izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, saotranao no ny teninao izay nampatsiaro anay indray androany fa ianao dia Andriamanitra mpiainy vavaka, mamindrafo ary mamela ny elokay rehetra. Ampio zahay mba hampihatra ireo fepetra izay noresanao teo ho antony azahoana hivalim-bavaka. Eny ny mpiaino rehetra izay tonga manatona anao dia mitalao aminao izay Andriamanitra henoy ny vavaka izay tononin'izy ireny. Ampio izy ireny mba handeha araka ny sitraponao, toroy lalana ary aoka ny fanahinao masina andresy lahatra an'izy ireny, ampahafantatra azy ny fahotana izay tokony hibebahany. Izany rehetra zany dia apetraka eo am-pelatananao ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malala isany niaraka teto nanaraka izany tenin'Andriamanitra izany dia manome toky antsika fa ho tohizantsika indray amin'ny fotoana manaraka izany. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piaona indray. Veloma tompoko.
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.